fa etsak'ilan'izay dia nitondra fanazavana ihany koa Andriamato Marcel Rakotomalala zay filohan'ny malagasy rugby mahakasika izao zavatra misy ato anatin'ny tontolo izao namarany ary fa dia tsy mitombona ny fivoriam-be zay nitanterahany Ligue Naramanga ary entina anadiova-tena fotsiny ny zavatra misy ataon'izy ireo ka dia mitondra fanazavana mahakasika an'ilay izay Andriamato Marcel Rakotomalala. Voalohany indrindra aloha ngambany ny malagasy rugby dia olona manaraka tsara ny lalàna ny finy fanatanjahantena, manaraka ny procédure administrative mikasika zany zavatra zany ary izay no mahatonga ny hoe somary tara ihany satria le sazy sy ny ana sazy rehetrarehetra sy ny ana ao anatin'ny règlement intérieur sy ny règlement généraux dia misy feptaona eo amin'ny 15 jours eo maximum ahafahan'le olona miaro tena zany sy mametraka ny fiarovan-tenany amin'izay zavatra mety hanasazina azy. Zay zany no mahatonga an'le hoe tsy mbola mivoaka le izy ary zavatra ohatran'ireny koa moa zany raha tsy hoe tena mivoaka ara-dalàna le fanapahan-kevitra zany zay vao tena hoe sazy tena effectif ozy izy ny teny vahiny zany fa raha amin'izao hoe fahiny misy sazy zany dia ohatran'ny mbola hoe projet zany na sazy zany no alefa ary zay mikasika ny resaka codis fa ny resaka mikasika ny resaka flagrant délit ndray ohatra ny zavatra niseho tamin'iny alahady iny zany dia tonga dia miatra lay sazy fa na izany na miatra na tonga dia miatra ary le sazy dia misy procédure foana le zany misy procédure administrative tsy maintsy arahana zay vao miatra ilay sazy. Tena diso be nareo io zany le zay le opinion le zavatra reo fa entina nakorontanana le opinion publique fotsiny. Za mitenenareo nefa tsy nisy zavatra tsy nandeha zany hatramin'izay mandeha daholo mihitsy ny fandarana asan'ny malagasy rugby hatramin'izao ary ireny efa vita ireny ny U20 ary izy araka ny teninao zay hita tamin'ny senior à 15 fidinan'ny ambanany Afrika 1B zay karana 1A zany etrehana zay andehana coupe du monde efa roa volana sy tapany zay nanomanana ny ireo ekipa pirenena ao anatin'izany senior zany no zany amiko tsisy zavatra hoe tsy mandeha zany ny resaka projet de développement ny resaka programme rehetrarehetra any amin'ny faritra efa mandeha daholo tsisy zay tsy hoe tsisy zavatra mijanonjany mihitsy hatramin'izao zany fa voizina foana le hoe mikorotana ny rugby tsy milamany any tsisy championnat eto anie hatramin'izao dia mitenenareo fa na ny fotoana nomenany section raha ny amin'ny fin juin vao mitapitra ny fotoana nomenany section ny amezany an'le efatra hiakatra ao ambony any eo tantanany ligue ka ahoana moa lazainareo fa tara ny fotoana sy ny any manomboka volana jolay ny tokony hanomboka ny championnat ny ligue fa izy no maimay azy mamay azy hoe hanomboka championnat sady nefa tsy mbola azo akory ny avy any amin'ny section ary neny fédération miandry fahavitany neny ligue mety novembre sy décembre aloha ny prévu fa io arakaraky ny mety miembotra kely fa tsy mihoatra ny volana janvier zay foana hatramin'izay ny fandaram-potoana eo anivo malagasy rugby. Alohany aloha ny resaka assemblée générale iny zavatra tsy mitombona iny amiko satria tsy manara-dalàna zany assemblée générale na tsotra io na extraordinaire io dia farafahakeliny 15 jours alohan'izay dia efa mahazo ny convocation ny olona anatrika an'izany assemblée générale zany ary eto koa dia ny malagasy rugby dia tsy voasa tsy anatrika ny assemblée générale iny zany tsy fantatra aloha na mitombona zany na tsy mitombona fa zay ny zava-nisy zay fa aminay tsy assemblée générale fa fivoriana fotsiny tsy mampaninona nataontsika hoe fivoriana fotsiny ary iny fa
afaka manapa-kevitra na fivoriana tsotra fotsiny ary iny fa ny zavatra tiako lazaina fotsiny tiako marihana hoe efa fantatrao ve fa ho voafelaka ianao, efa fantatrao ve fa ho voasazy ianao, zay ianao vao mody hoe mody anaiky resaka amiko iny fa litina hoe anatsarana tena eo masony petit baolina lavalava sy ny vahoaka malagasy fotsiny iny hoe zay efa nanaiky fa nefa mbola ny sazina ihany. Zay ny fipetraky iny raha iny amiko ane zavatra nisy ane de tsotra amiko tsy nisy olana teo fa zavatra anankiroa ny zavatra nisy tsy fahafantarana na tsy fanarahana ny rafitra zay misy ary tsy fanekena ny laminasa zay napetraky ny rafitra ambony, zay fotsiny zavatra nisy teo zany. Fa raha ohatra ka no ajainy zay zavatra zay zany daholo ny fototry ny fampandehanan-javatra ho an'ny structure anankiray ianona moa fa mandeha procédure araka ny tokony izy ary afaka manana afaka miaro teny izy. Zay ny lalàna sy zay ny règlement intérieur ny malagasy rugby zay manaraka tsara ny fepetra ary eto koa de manamarina mihitsy ary manamafy hoe itya de raha tokantrano ity raha ny tena izy tsy na izao miresaka aminareo mpanao gazety zao ary de fa tsy mety amiko sao satria lamba maloto ny tontolon'ny rugby izy tokony ho sasana ho anivon'ny tontolon'ny rugby fa zareo arany efa miteny anareo fa nisy zavatra nataony tany amin'ny procureur de la république za tsy manana an'izany tsy misolevy an'izany fa io tokony ho vita eo anivon'ny tontolon'ny rugby ihany io fandaminana n'io zavatra io. Andro fahatelo